satria eo no fanangananao ny fiainana tsiraray avy. Misaotra ny amin'izao fotoana izao Andriamanitra satria tsapanay fa tsy ny zavatra materiel azo no atao hoe fahitam-pity fa na ny fotoana tahaka an'izao Andriamanitra dia fahitam-pity avy any aminao. Satria matoa izay mbola velona mandre, mandray, mahita, maheno, maniry ny iaina ny teninao Andriamanitra dia mbola misy Andriamanitra ao mahatonga anay manana fahatsapana ny amin'ny etaeta ny amin'ny teninao Jesosy. Amin'izao sekoly famahana olana izao Andriamanitra dia tia mpanomboana sady Andriamanitra dia amin'ny finoana no hijoroana eto ary ahafahanay misaotra sahady fa efa mivany olana rehetra. Satria ianao dia Andriamanitra ny alfa, eny am-panomboana dia efa hita hoe Andriamanitra ianao. Aleloia, tsy miandry mifarana ianao vao hita hoe ay Andriamanitra tokoa, fa ety am-panomboana dia efa Andriamanitra ianao. Ankehitriny Jesosy amin'ny finoana no nandratanay ny tananay sady isaoranay hoe misaotra Jesosy fa efa miova ny fiainako. Misaotra Jesosy fa efa nkasihanao aho. Misaotra Jesosy fa efa vitanao ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy fa ny fitiavanao no mandrakotra aho. Misaotra Jesosy fa tonga eto aho tena hoe hitaizany foko ny amin'ny fahaizako manaraka ny anaranao Andriamanitra, manaraka sy manatanteraka ny sitraponao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny antony rehetra izay mety navelanao hitranga teo amin'ny fiainanay ka atonga anay ho tonga eto, anana etaeta ny teninao, hieny ny toriteny, hiankohaka eo anatrehanao, ampanaiky ny momba anay dia ianao Jesosy ny ambadika izany. Misaotra Jesosy fa tonga eto izay hiditra amin'ny programanao, hiditra amin'ny planinao. Asarato fisaorana amin'izao fotoana izao dia asarato ny taninao dia mio fisaoran'Andriamanitra. Aleluia. Le antony natonga anao eto hifisaoran'Andriamanitra sady efa mivaly izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo eo amin'ny tontolo mety tsy takatry ny saiko, eo amin'ny tontolo mety tsy haiko Andriamanitra, satria izahay dia zatra mahita hoe ny valin-javatra dia aorianan'ny asa, fa ianao Andriamanitra dia mahita ny valin-javatra mialohan'ny asa. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka no hitanao Andriamanitra, no hitanay tsiraray avy. Aoka ny fonay Andriamanitra dia ho volavolain'ny fomba fiasanao sy ny fahatakaranao fa tsy ny zavatra eritreretinay foana. Amin'ny anaranao Jesosy, aleluia. Amen. Amen. Afaka mipetraka tsika. Tahiny Jesosy sika rehetra. Dia namarana antsika an'ity fotoana ity satria efa vita ilay vavaka teo. Ndao tsika hijoro amin'ny finoana fa rehefa miteny indray ianao dia afaka manatanteraka Andriamanitra. Azo atonoana fa ny matetika ny famerimberenanao dia endrika tsy finoana. Aleluia. Natao hoe finoana tsy mianahana dia teny indray mandeha dia azonao antoka anatin'ny fonao fa efa niova ny zavatra rehetra. Fa ny famerimberenana dia endrika tsy fahatokisana ny vavaka nataonao na hoe endrika fanehoana tsy finoana ny fiazahanao mamerimberina zavatra indray mandeha, tsy indray mandeha moa izany fa mamerimberina ny zavatra imbe dehibe nefa tsy mba marenina ny Andriamantsika satria tsy possible mihitsy hoe ny olona namorona ny sofina dia tsy manana sofina ienoana. Aleluia. Fa matoa izy namorona ny sofintsika dia izy manana ny tsara indrindra. Ny teny napetraka ny Tompo am-poko ho anà androany dia zaraiko aminareo dia hoe finoana miantoka fiombonana tanteraka. Finoana miantoka fiombonana tanteraka. Hatramin'ny fotoana ataoko hoe nizarako tenin'Andriamanitra dia tsapako hoe tamin'ity zavatra natsipin' Jesosy ity vao tsapako hoe tena mila miverina hatramin'ny voalohany indray aho. Aleluia. Dia manasanao koa ndao tsika hiverina hatramin'ny voalohany satria rehefa tsy marina ny fototra dia nahavy be raha ny trano dia miaina foana ny durée de vie na ny longévité. Raha vao tsy miorina tsara ny fototra ny fijoroantsika dia na mahay tenin'Andriamanitra be ary tsika dia tsy azo antoka hoe hatraiza io zavatra io. Mialohan'ny ahafahako manomboka dia zaraiko aminareo ity hoe misy fotoantsika efa mandeha ny fotoana manao asan'Andriamanitra mijoro mieritreritra fa mijoro dia rehefa sendra zavatra mafy be miatrika zavatra mafy be anankiray dia lasa ianao le mizatra ny lasa miremettre en question ny fijoroanao. Lasa ianao indray zany manontany tena hoe ahoana marina ary ity lalako ity. Mety efa tratran'izany tsika mety hoe za ihany tratran'izany tsy manino. Aleluia. Misy fotoantsika manontany tena hoe dia ahoana zany
rehefa eo anatrehan'ny olontsika tena halleloia mirehatra tena na inao mihitsy hoe na ny révélation antsipony Jesosy any aminao arany ianao mbola tsy nahita an'izany tao anatin'ny 10 taona halleloia fa rehefa ianao any le mangingina amin'izay dia misy reconstruction ataon'Andriamanitra zay mahatonga an' Jesosy ny teny tamin'ny mpianatra hoe zaho anie le izy rehefa hivavaka dia rehefa ho ampiasaiko dia midira aloha amin'ny lefitrano le izy mety hoe lokontsika ny rindrina fa tsy voalalotra akory le izy dia rehefa lokoina nefa le rindrina dia hoay tena tsara izy zany ohatrany hoe tendance vaovao indray ty briky tsy laloriny ty fa tonga dia lokoina dia manao daholo ny olona rehetra fa rehefa avy ny orana dia maninona le izy miloko fa le amandona tafitra ny an-trano miremettre en question ny fijoroantsikitsika ataontsika hiverina any amin'ny voalohany zavatra za mino fa mbola betsaka ny zavatra afaka ambara amin'ny alalan'ity finoana ity fa tia napetraka ny tompo ampoko aloha androany tao anatin'ny fiomanana adiny roa lasa zay alleloia satria raha ny tokony izy tsy tokony izany eto fa tsy afaka le tokony eto amin'omboko tsikara ny finoana fototry ny finoana anankiroa dia ny finoana voalohany tsy maintsy misy finoana an'Andriamanitra ray ao aminao dia toizako mitohy amin'ny finoanao an' Jesosy Kristy zanaka alleloia fa raha vao ohatra ianao ka tsy mahafeno ny fahafantaranao amin'ny position an'Andriamanitra ray fa monsieur contenté fotsiny amin'ny hoe fahalalanao momba an' Jesosy ao amin'ny resaka finoantsika dia matetika Romaina 10:17 miverina am-potsika finoana dia avy amin'ny toriteny ary toriteny dia avy amin'ny teny Kristy finoana dia avy amin'ny toriteny ary toriteny dia avy amin'ny teny Kristy ary Jesosy dia tenin'Andriamanitra tsy diso izay zavatra izay alleloia fa aloha heverintsika hoe zay le azo efa naniry fa mila miverina ny amin'le votsika tsirairay avy amin'izay manana stabilité tsara ny finoantsika Hébreux 12:1 alleloia amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny tenin'Andriamanitra ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita averiko tsara ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita alleluia en français dia miteny izy hoe mettre sa foi en Dieu c'est être sûr de ce que l'on espère c'est d'être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas amen tsy maintsy manomboka miaraka io ten'Andriamanitra izy raha vakina hoe vao manomboka iaraka amin'i Jesosy ianao dia hoe ahoana koa ary zany ngambony le hoe antoko-pinoana tsy atoko-piangonana finoana anie zany fiangonana feto ten'Andriamanitra dia milaza hoe ny finoana dia fatokina ny zavatra antenaina ny zavatra anankiray antenaina averiko ihany zavatra anankiray antenaina dia misy ifandraisany amin'ny finoanao dia ny ahafahanao mametraka le zavatra antenaina tsy maintsy ianao ny mieduke ny fonao anatena zavatra mety mbola tsy hitanao akory alleloia zany hoe zarinao amin'ny alalan'ny fahalalanao an'Andriamanitra ray mba hahafahanao manana fanantenana hoe zay le idéal dia ny ahafahako mahazo an'izay idéal zay dia tsy maintsy amin'ny finoko dia mandalo eo amin'i Jesosy le izy alleloia tsy afa-misaraka ny mahandriamanitra ray Jesosy Kristy zanaka sy fany masina mamelanareo ana iresaka kely an'ity hoe ny position antsika rehefa mivavaka position an'Andriamanitra ray Jesosy Kristy sy ny fany masina matetika io rehefa tonga eo amin'le programme amin'ny fany masina ianao dia tsy hitanao izay teneniny satria le fototry le tokotelon'Andriamanitra mihitsiny mila fantaritsika Andriamanitra ray dia le Andriamanitra manana projet izy Jesosy Kristy dia nanolo tena anatanteraka le projet ary ny fany masina dia nanolo tena ifacilité ny fanatanterahana le projet alleluia zay rindran-damina zay apetrao tsara anaty aloha rehefa mivavaka alleluia ny tombon'andro iainantsika dia avy amin'Andriamanitra ray satria na Jesosy ary tsy mahafantatra ny havian' Jesosy alleluia dia dikan'izany ny mpanome tombon'andro anao Andriamanitra ray dia misaotra an'Andriamanitra ray ianao amin'ny alalan'i Jesosy ary miandrandra ny fany masina ianao na fitarian'Andriamanitra anao mandritra ny journée anao azonareo le zay rindran-damina zay aloha apetrakitsika anatin'ny fotsika mba ho haitsika monsieur communiquer amin'Andriamanitra matetika tsika lasa manao fahazarana fotsiny mila alalintsika le fototra fa rehefa melalina le fototra dia tsy maninona mihitsy na andeha lavitra be ary ny avon'ny trano satria efa azo antoka
ny fototra. Arakaraka ny bagage homaninao ny halavany séjournao. Verikany. Arakaraka ny bagage homaninao ny halavany séjournao. Dia le bagage endrika finoana. Raha te handeha roa volana ianao dia ataovy mifanitsy amin'izay koa ny akanjo hoentinao anaty valizy. Fa raha ohatra ianao ka te handeha roa volana fa mitondra akanjo na 2 andro dia aza gaga raha ohatra ka hoe tsy tanteraka izay zavatra izay sady lasa mahita asa hafa ianao lasa manasa. Tsy maninona le manasa fa zao ny olona anankiray mety hoe nanana bagage 2 mois libre kokoa izy manao ny zavatra rehetra. Fa ianao manana bagage 2 jours hijanona 2 mois sady anasa lamba ianao no anenjika ny zavatra ataon'ny olona hafa. Dia hoe le indraindray tsika mahatsiaro vesatra ao anatin'ny asa fanompona satria maninona? Satria le bagage tsy ampy. Verena amin'ny fototra. Andao tsika hiverina amin'ny fototra. Teneno akaikinao andao tsika hiverina amin'ny fototra. Alleluia. Tsy maintsy manomboka miaraka amin'ny fo efa voaanatra ao ianao. Alleluia. Raha te hanana fiainana feno finoana an'Andriamanitra. Averiko tsara le mot-clé. Fo efa nanarina fa tsy hoe fo efa mahay. Satria tsy tsika mampianatra ny fotsika fa tsika mananatra ny fotsika hoe tia ny tokony henoina dia tia ny tokony hinoina. Alleluia. Indraindray tsika rehefa manaraka an' Jesosy dia ianao ihany mananatra ny fonao. Fa nefa ny tena marina rehefa miaraka an' Jesosy dia ianao mandidy ny fonao hoe zao ny programme, izy no hinoina. Alleluia. Dia tsika manaraka an'izay instruction an'Andriamanitra fotsiny. Amen. Mety hoe mbola tsy mahay ny fotsika. Fa ataovy azo antoka fa fanomboana tsara indrindra izay zavatra izay. Aza ampitoviana amin'ny fanomboan'izao tontolo izao ny fanomboan'Andriamanitra. Ny fanomboan'Andriamanitra dia tsy mitaky fepetrana compétence fa mitaky obéissance. Alleluia. Tsy isika mamiratra ny tadiavin'Andriamanitra fa isika pahiraty ny voninahitr'Andriamanitra. Izay mahatonga an'Andriamanitra ny tena Genesis toko 1 maizina neny teo hoe fa tsy nanova ny projet n'Andriamanitra. Ninona zavatra mety maizina eo amin'ny fiainantsika tsy manova ny projet n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa ataovy azo antoka fa manaiky fotsiny ianao rehefa hiteny izy hoe misia dia ny fonao efa nanarinao hoe anaiky an'izany zavatra tenenin'Andriamanitra izany dia miova ny zavatra rehetra. Ataontsika hijery natao hoe finoana an'Andriamanitra ray. Alleluia. Mifamatotra amin'ny fahalalako an'Andriamanitra ray ny tahan'ny finoko ny fisian'Andriamanitra ray. Alleluia. Ona zany ny anaran'i Jesosy. Ny finoana tsy inona tsy zavatra hita fa raha zavatra hita izy dia tsy anarina akory ny fonao fa hampanekena. Fa ny finoana ilay zavatra tsy hita fa mila resenao lahatra izy vokatry ny fahalalana azonao mba hahafahany mino ny fisian'Andriamanitra. Te hanontany antsika tsara ray avy aho zao. Iza ny efa nahita ny atodohany? Amintsika ireo? Tsisy fa nefa tsika tsy afaka niteny mihitsy hoe tsisy ianao. Marina sa tsy marina? Fa le finoanao hoe zany hony dia nino ianao? Fa maninona tsika mora amintsika miaccepter an'izany? Fa sarotsy amintsika miaccepter an'Andriamanitra. Ataoko hoe averiko hatramin'ny voalohany mihitsy ohatran'ny hoe mbola tsy niaccepter tsy mahalala an'Andriamanitra tsika. Mora ho antsika kokoa ny mino zavatra anankiray rehefa matsiaro ianao fa miconcerné anao le izy. Fa rehefa tsy matsiaro ianao hoe miconcerné anao dia tsy mino an'iny zavatra mihitsy ianao. Dia eo le fototra manomboka. Isika dia tsy vita ho azy fa isika dia natao. Dia ny fahatsapana hoe natao ianao satria ianao mpanao zavatra. Alleluia. Dia mahalala fa ny zavatra nataonao dia tsy afa-misaraka aminao mpanao azy. Raha ohatra mahandro vary ianao dia tsy hoe masaka ho azy io fa rehefa ataonao ny traçabilité izany hoe fitrasena makany amin'ny etoboala izy dia mahita ianao fa nisy olona nahandro vary tao. Dia ny fifandraisan'ilay vary masaka sy ianao ilay nahandro no mahatonga anao mino hoe misy ilay izy. Dia ny fahatsapatena antsika tsiraray avy amin'ny fisian'izay zavatra izay satria ilay endrik'Andriamanitra nataony tao amintsika. Izany hoe ny fomba an'Andriamanitra nataony tao amintsika. Alleluia. Dia midika izany raha averiko ataoko réversible kely ilay izy dia matoa izany tsika nisy dia nisy nanao tao. Alleluia. Dia matoa ianao misy dia miankina amin'ilay nanao anao ianao.
dia rehefa ancré tsara anatin'ny fonao zay zavatra zay dia zay ny antoka ny stabilité any fononao. Fa ny enjana dia zao, raha ohatra ka tsy tena ao anatin'ny fotsika zany dia ohatran'ny olona ohatran'ny biby anankiray namboarana trano. Dia rehefa vitanao ny trano ampiatrahan'ilay biby dia mbola matory eny amina zatra anazy izy satria tsy tsapany hoe important am'le namboarina. Alleloia. Dia ohatr'izany koa tsika raha vao tsy tsapanao hoe important aminao ilay namboarin'Andriamanitra dia ny tenanao voninahitran'Andriamanitra dia lasa apetraka ao ny amin'ny toerana izay tianao ilay izy fa tsy any amin'ilay tena nanao azy. Alleloia. Miverenao amin'ilay fototra. Tsy nataotao fotsiny tsika tsiraray avy fa misy programan'Andriamanitra ao ambadika ao. Amen. Zao no toko fahenina. Ny tenantsika dia natao hiankina amin'Andriamanitra. Ny tenantsika dia natao hiankina tanteraka amin'Andriamanitra. Tsisy mahavita tena rery zany. Ary izay ny tena mahafinaritra indrindra. Ny amin'ny voary rehetra rehefa voateraka dia mahavita tena daholo ny ankabetsahany ankoatran'ny olombelona. Ny biby rehefa voateraka na tsy ao arany reniny velona ihany izy a. Fa isika raha voateraka tsy azo misy mieritreritra zao hoe Tarzan roatr'izao. Tsy Tarzan tiako tenenina. Any a. Fa isika raha voateraka tsy maintsy midépendre amina fahefana ngeza. Dia rehefa lehibe ianao mba hahafahanao matsiaro an'izany anie no antony nanaovan'Andriamanitra zany hoe nateraka ary io dia ataoko hitany hoe tsy mahavita tena rery fa mila fahefana ngezanao izy. Ka rehefa lehibe izy dia mbola hotsarony fa mbola mila fahefana ngezanao izy. Jesosy Kristy ny anarany. Jaona 6:68-69. Simona Petera namaly azy hoe tompoko, tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay Masin'Andriamanitra. Amen. Voatony ny Petera teo ny position an'Andriamanitra ray. Alléluia. Sy ny position an Jesosy Kristy. 68 izy miteny hoe Jesosy no manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Na hoe i Jesosy no miantoka ny fahavelomana mandrakizay. Alléluia. Teo zany izy dia naneho ny tenany hoe zany tsy mavita fa za tsy maintsy miankina aminao mba hahafahako manana le mandrakizay. Zay toetsahiny zay. Ataovy tanteraka tsara anatsika hoe tsy vitako io fa mila an'Andriamanitra. Rehefa zarinao araka ny teny pasteur Junias teo, zaro ny tenanao hiainan'izany. Dia rehefa ao anatin'ny fahombiazana hitondran'Andriamanitra anao dia mbola ancré ao foana le izy. Fa tsy atsiaro teny ianao hoe efa manana indépendance amin'izay fa efa mahavita rery. Na hoe efa ampiasain'Andriamanitra dia efa libre zany. Ny ao amin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fiainana eto tany. Feno 20 taona dia mila miala eo amin'ny antrehan'ny ray aman-dreny. Fa rehefa feno 20 taona manorena tongotra eo anatrehan'Andriamanitra ray. Alléluia. Mijoro foana eo anatrehan'Andriamanitra ray. Miankofa foana. Mila midépendre amin'ny Jesosy foantsika. Alléluia. Midépendre amin'Andriamanitra ray amin'ny fotoana rehetra satria zay le fototra aloha, zay le fototra le finoana. Lasa miezaky ny minontsika raha ohatra ka tsy fantatritsika hoe tsy possible anio raha vao tsy misy Jesosy raha vao tsisy an'Andriamanitra ray. Alléluia. Ary le izy tena hoe tsy possible raha tsisy an'Andriamanitra ray fa mbola impossible ambony lavitra raha tsy tonga koa Jesosy dia mbola tsy possible koa. Hitanareo le fifampiankina le izy. Alléluia. 69 ozy izy hoe ary izay mino, ary izahay mino ka mahalala. Izahay mino ka mahalala. Verikany. Izahay maninona? Mino ka mahalala. Miantoka ny fijoroanao, ny fanananao finoana. Ary hitanareo, voatahiry ireo mpianatra ireo satria rehefa nandre ny tenin'Andriamanitra izy dia nanaiky nananatra ny fony mba hiaina an'ilay tenin'Andriamanitra. Raha tamin'izany vanim-potoana zany anie, antsika anie amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe mora ho antsika miconcevoir hoe tena normal kosa ny décision amin'ny mpianatra hoe nanaraka an' Jesosy fa raha ianao ny tao amin'io vanim-potoana io niaraka amin'ny kolontsaina tamin'izany fotoana izany tsy voatery évident zany. Alléluia. Tsy afaka ny tongotsika dia ametsiny an'i Jodasy hoe tena ino tena tsy le anarana mihitsy ny problème, tsy le anarana ny problème satria nisy Jodasy ray koa tao. Zany hoe tsy ambadiky ny anarana le izy. Alléluia. Mety misy fotoana mitovy amin'ny olo-kafa ny anaranao dia ny anaran'olo loatra an'izao ary efa zao dia zao mihitsy. Jesosy ny tompon'ny teny farany eo amin'ny fiainanao. Amen. Alléluia. Mila manana finoantsika hoe izy le masina. Andriamanitra le tsy miova. Na fohy ny zanalay tokana ao antsika izy. Tao jerentsika ny tepika manaraka sady azakazaka ihany
Finoanan Jesosy Kristy. Alléluia. Ny finoanan Jesosy Kristy, ny maha izy azy an Jesosy dia amin'ny mampamonjy azy. Ny toerany eo amin'ny fiainantsika dia tokony amin'ny mampanjaka azy. Averiko ihany. Ny maha izy azy an Jesosy, izy ilay mpamonjy. Alléluia. Raha vao ohatra aloha ka tsy assimile tsara ilay dingana voalohany teo, dia sarotra aminao ny accepter hoe mpamonjy satria ianao tsy mahatsiaro tena fa mila vonjena. Mila matsapitsika hoe za mila vonjena, fa raha vao mahatsiaro tena ianao hoe vitako io fa mpanampy ny ilaiko, dia tsy tafavoaka ianao amin'ny resaka finoana. Ary mino aho fa misy antony matoa Andriamanitra mamerina antsika eo amin'ny dingany hoe fianarana amin'ny fototry ny finoana, satria izao fiainana izao meratsy. Dikan'izany hoe meratsy dia izao tsy ho favorable ho an'ny fijoroan'ny zanak'Andriamanitra ny zavatra hitranga aoriana kely. D'ailleurs atsika koa tsy manangana ny fijoroantsika amin'ny zavatra mitranga amin'izao tontolo izao, fa atsika dia manangana ny fijoroantsika amin'ny fahafantarantsika an Jesosy Kristy. Alléluia. Izao zany dia ataovy azo antoka ny tongotra ao fa mijoro eo ambany vatolampy ianao Jesosy Kristy ny anarany, fa tsy mijoro eo ambonina tany maina akory. Tsy ohatran'ilay tamin'ny zanak'Israela navoaka ny tany Egipta dia nandalo ny rano. Tsy vatolampy ny joroany fa tany maina nandehanan'izy ireo rehefa sokafana ny ranomasina. Tsy izay, efa tsy tokony izay dinga izay tsony. Izay efa testameta taloha, fa tsika zanaky ny testameta vaovao, fanekena vaovao, dia mijoro eo ambony vokatry ny fanananao an Jesosy, ny fototra tsy mety miova. Jereo tsara fa le fanoharana ny tenen'i Jesosy momba n'ilay hoe nisy olona nanorina trano teo ambony fasika, dia taiza ny anankiray teo ambony vatolampy ny anankiray, teo ambony Jesosy ny anankiray. Raha tianao voatahiry ny fiainam-pinoanao amin'izao vanim-potoana izao, satria be dia be ny olona plus vulgarisé ny resaka communication, dia hiteny daholo ny olona ny amin'ny fahatakarany. Dia raha vao tsy mijoro tsara ianao dia heverinao fa olona efa nanao étude des années iny olona iny, ka nozongozona ny finoanao. Miverena amin'ilay fototra. Tsy izay rehetra renesinao dia ekenao hoe marina zany. Maninona marina moa hoe ny zavatra renesintsika amin'ny haino aman-jery samihafa sy ny réseaux sociaux tonga dia acceptentsika hoe vérité. Tsy misy fanivanana akory. Fa rehefa tenin'Andriamanitra dia ianao mihitsy indraindray tady hamakafaka hoe marina tokoa ve zany Lazarosy nitsangana amin'ny jaona toko faha 1:10 zany, sa mba resaka fotsiny zany sao dia métaphore ary zany zavatra zany hoe lazaina hoe mba ohatran'izao ny tena izy fa azonareo tiako tenena. Miverena amin'ny fototra. Rehefa misy tsy azo, vakio ny Baiboly. Alléluia. Rehefa misy tsy takatra, aza manontany ny tenanao sy ny expérience anao, verena ao amin'i Jesosy. Satria ny fahalalana no fototra fahanao manangana ny tena finoana marina. Ny fahalalanao an'Andriamanitra no hahatonga anao hino an'Andriamanitra. Ny fahalalanao sy ny fahatsapanao hoe ao anatin'ny tenanao misy an'izany fo zany, dia lasa mino anao fa misy fo ianao. Nefa tsy sary mihitsy hoe sary tapaka ao niaraka tamin'ny fonao. Hoe ity ny lavitondro ny fonao zany hoe mi-existe izy. Alléluia. Jesosy mpamonjy sady mpanjaka. Zao nefany tsy afaka ho fenoitsika ny fepetra fa atsika mihavana amin'Andriamanitra ray, satria aza donona fa ny fototra ny antony voalohany na tonga an Jesosy dia ny ahafahantsika mihavana amin'Andriamanitra ray. Dia izay zavatra izay nefa be dia be ny eo ampovoan'ity zavatra zaraiko ity fa ataoko haingana ilay izy. Ity Andriamanitra ray nana projet izy, tanterahana ilay projet, corrompu ny olona, tsy tanteraka amin'izay ny olona, dia tsy afaka miverina nefa ny volonté n'Andriamanitra, ity volonté parfaite n'Andriamanitra ity dia izao hoe za zany tena mahafinaritra satria tia hanao olona mitondra ny endriko fa corrompu nefa io. Dia Jesosy Kristy miporte volontaire hoe za vonina ny hanolotra ny tenako iremedier ny projet anao papa. Alléluia. Dia tonga izy dia ny programme an Jesosy ahatanteraka an'ilay sitrapon'Andriamanitra ray, dia teo ampovoany amin'izay tsika. Ino tsara ity tsika nefany tsy afaka ny ahatanteraka izay programme an'Andriamanitra ray izay vokatry le corruption teo amin'ny tenantsika tsiraray avy, satria tsika voateraka dia efa fahotana ao tsika voateraka dia efa tsy tanteraka. Mety hoe zay mahatonga antsika voateraka dia efa mitomany, fa tsy hoe voateraka dia efa mitsiky na meme. Alléluia. Satria misy zavatra tokony hiverenanao dia ao amin'Andriamanitra ray. Alléluia. Tsy afaka ny ho tanteraka ilay fahamasinana, satria tsy afaka manaton'Andriamanitra izay tsy masina dia tsy hahita. Alléluia. Ny dikany hoe tsy mahita raha Baiboly dia izao hoe tafakambana ihany koa.
Tsy afaka ikambana amin'Andriamanitra ray antsika raha tsy manana fahamasinana. Dia io nefa tsy possible mihitsy na andro 5 isan'andro ary ianao. Satria ilay izy tsy ao anatin'ny nofo, tsy ao anatin'ny ivelany, tsy hoe nofo azafady, fa ao anatin'ny rà. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Exodosy miteny hoe ny aina ozy izy dia ao anatin'ny rà. Dia ilay izy tsy hoe sasana ny rànao, na hoe atao dialyse ianao ho diovina, dia miova. Fa ao anatin'ny rà égale la aina, ny fanovana ny aina, dia tsy maintsy misy rà remplacena ny rà ao anatinao. Dia ny ràny Jesosy Kristy lasa hanadio anao ka ahafahanao manana antoka fa afaka mihaona amin'Andriamanitra ray. Ny finalité an'ny voyagentsika dia hihaona amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Alléluia. Izay ny finalité. Fa eo amin'ilay parcours tandremo tsara mihitsiny, sao misy tsy finoana tafiditra ao anatin'ilay efa nodiovina, ilay efa nipurifien'i Jesosy. Dia raha vao tsy mitandrina, raha vao tsy anarinao tsara ny fonao, dia misy tsy finoana tafiditra ao, dia enao lasa miremettre en question hoe dia ahoana ihany zany ity zavatra ity? Ohatra marina ihany ilay tenin'ny olona hoe rehefa mivavaka dia ohatra vao mahay midina. Izay an'ilay izy. Tsisy manetry tena zany dia miakatra. Alléluia. Ny atao hoe miaraka amin'Andriamanitra na isika ary mahita an'izany fa rehefa hanakatra an'ity za dia tsy maintsy afototro ny lohalika hoe midina aloha za vao manakatra an'io fa tsy hoe ohatr'izao dia amin'ny anaran'i Jesosy midina io. Alléluia. Satria rehefa tena hanomboka zavatra tsara eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia tsy maintsy kosehany aloha ny lasa mba tsisy ifandraisan'ny lasanao ny hoavinao raha ampitso. Alléluia. Tsy afaka zany ianao sady hibaby maly no hiatrika ny rapitso. Fa tsy maintsy miverina aloha tsika. Izay mahatonga Jesosy miteny hoe raha tsy miverina toy zaza ianao izy izy. Tsy possible mihitsy ahita amin'ny fanjakana amin'ny lanitra. Tsy possible ianao hihaona amin'Andriamanitra raha tsy miverina foanana daholo ny tany aloha rehetra. Azo azontsika ve ilay position an Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika? Alléluia. Satria ilay eto tsy toriteny fa eto fizarana fampianarana. Izany hoe ny tanjona zany dia izao mivoaka eto tsika manana fototry ny fahalalan'Andriamanitra ray sy ny fototry ny fahalalana Jesosy Kristy. Mahasamihafa ny toriteny sy ny fampianarana. Ny toriteny dia mizara illustration anankiray, fa ny fampianarana dia mety teboka anankiray fa averimberina mba ho azo ny rehetrarehetra tsara mihitsy. Ka ny tanjony eto dia isika lasa mahalala fa tsy hoe isika hoe zany hony e. Tsy rehefa hiatrika problème ianao dia hoe zany hony e. Rehefa hiatrika fahavalo dia hoe zany hony e. Ngasy tadidinao dia vola toriteny taminay iny. Za aloha tsy mahatadidy fa tadidinao iny zany mihitsy iny. Fa mila assimiler ao amintsika tsiraray avy. Alléluia. Romaina 5:18-19 milaza an'izany hoe tsy fahatanterantsika izany. Koa tahaka ny nahatongavan'ny fahamelohana tamin'ny olona rehetra noho ny fahadisoana, iray no nahatongavan'ny fanamarinana ao amin'ny fiainana kosa ho amin'ny olona rehetra noho ny fahamarinana. 19. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Alléluia. Raha atao viesa zany hoe dia Jesosy viesa i Adama. Alléluia. Noho ny fahotana niditra tao amin'ny Adama dia corrompu tsika rehetra. Mila fantatritsika izany. Ndraindratsika mititoriana foana hoe mpandresy ianao, zao ianao. Marina anie zany e. Fa ilay fototra aloha mila fantatrao fa mahatonga anao mpandresy dia satria ianao efa hita d'office fa resy. Mila mahita ny tenanao hoe d'office aresy. Tsy mahay ninina. Ndraindray tonga dia misaotintsika makany amin'ny Jean 15:5. Jesosy miteny raha misaraka amiko ianao dia tsy mahay manao na inona na inona. Marina zany. Fa maninona Jesosy no miteny an'izany? Satria nisan'io Romanina io ary natonga amin'ny Paoly nanoratra an'io dia satria efa hitany tao amin'ny tontolon'ny fanahy hoe izay ilay vérité. Vokatra ilay corruption tao amin'ny Adama dia tsy tanteraka tsika. Ndraindraitsika tonga dia hoe monsieur contenté fotsiny hoe tia hono ny teneny ihany. Tena teneniko mihitsy na ny zavatra ny tenenin' Jesosy ary ohatra Jean 14:6 tsy midote ny tenenin' Jesosy tsika. Fa matoa Jesosy ny teny hoe izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia fa maninona moa izy ny lalana? Mila fantatritsika hoe fa maninona izy ny lalana? Mila fantatritsika fa maninona izy ny fahamarinana? Mila fantatritsika fa maninona izy ny fiainana? Fa tsy monsieur contenté fotsiny ianao hoe zany hony e. Lalana hony izy zany koa. Zay ilay torianao mantsy. Ianay mantsy izay tenen'ny pasteranay dia hoaninay avokoa. Alléluia. Fa fantaro ilay fototra fa maninona ny lalana satria tsy maintsy mila lalana ianao vao tonga amin'ilay volonté parfaite tany am-boalohany. Alléluia. Hihaona amin'Andriamanitra ray. Tsy tonga fotsiny ihany ianao raha tsy misy an Jesosy Kristy. Alléluia. Fahamarinana izy satria maninona? Ny fahamarinantsika dia tahaka ny lamba misondrahy anaty an'Andriamanitra. Dia tsy maintsy mila an Jesosy. Alléluia. Misy olo vava mijoro anaty an'Andriamanitra ray miteny hoe io papa efa voavidy kokoa. Efa atao anatin'ny compteko ny kahany olona io.
dia za jerena fa aza mijerena azy tsony fa efa voadio izy. Alleloia. Zay le position an Jesosy. Asika fiainana izy satria araka le nitenen'ny Pierre teo, izy le fiainana mandrakizay. Fataro le fototra, hiazoazo ny finoanao, raha vao tsy miverina amin'ny fototra ianao. Ka zay fampianarana sendra mandalo eo ambany masonao tonga dia iovana hoe tena zao le izy. Dia nefany any amin'ny boky mpitoro teny toko fa 7 any, 1:12 azafady mba voaka kely. Mpitoro teny toko fa 7 1:12. Ao anatintsika tsirairay avy dia efa misy etaetany mandrakizay. Fa mbola tsy haintsika miexprimer an'izay etaeta zay. Fa mila nitoro lala amin'ny fanymasintsika mba hahafahanao mahafantatra hoe zay kay le izy. Mpitoro teny 9:11. Vetivety jereko edy tsy to anaty notiko mantsy le izy. Alléluia. Alléluia. Andriamanitra efa miprogramme ny fiainantsika tsirairay avy. Andininy fahatelo zavady. Andininy fahatelo. Izao ny fahoriana amin'izay rehetra atao aty ambany masoandro. Zavatra iray ihany no manjo ny olombelona rehetra, sady feno ratsy ny fony zanak'olombelona, ka fahadalanao ampony ny amin'ny andro iainany, ary noho ny afaka izany dia ho any amin'ny maty izy. Fa izay rehetra isan'ny velona dia mbola antenaina, ary ny ambo velona dia tsara noho ny liona maty. Rasy fa mbola tsy io le izy. Alléluia. Fa jerentsika manaraka mandarany trainina antsika. Misy ten'Andriamanitra milaza boky mpitoro teny milaza hoe ny mandrakizay ozy izy dia efa nataoko ao ampony. Ny etaetany amin'ny mandrakizay dia efa ao anatinao. D'office efa ao anatinao. Zay le mahatonga ny hoe ny lalina miantso ny lalina, ny profondeur ao anatintsika tsirairay avy. Miantso ny 3:11. Merci pasteur Sandratra. 3:11. Lasa 3x3 le izy kay. Lasa 9. Le lalina ao anatin'ny fotsika miantso le profondeur an'Andriamanitra. Misy miantsoantso anatin'ny fonao ao, na dia mbola tsy ampy fahalalan'Andriamanitra atsika dia natsapa foana ane. Fa ohatrany tsy mety ty fiainana ity. Zany inona tonga atsika nitady an' Jesosy. Tsy hoe efa nisy tenin'Andriamanitra irenao, mety efa tenin'Andriamanitra be dia be nandalo teo amin'ny sofinao, fa mety tsy resy lahatra ianao. Fa rehefa le lalina atao anatinao amin'izay niantso an'le fahalalianan'Andriamanitra dia tsy afaka nandatsony ianao, fa tsy maintsy nanaraka tsika rehetra. Alléluia. Ny zavatra rehetra samy nataony homendrika amin'ny fotoanany avy, ary ny mandrakizay dia nataony taiza ozy izy tao ampony, kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Tsy hitanao mihitsy io amin'ny voaloha. Fa rehefa lalina amin'izay le etaeta, dia le alalin'ny etaetanao iny lasa miantso ny alalin'ny grandeur an'Andriamanitra. Alléluia. Sutehaka ho an' Jesosy. Alléluia. Tonga Jesosy ho famonjena amin'ny Timothée voalohany toko fa 2:5 ka hatramin'ny 4 hiazakazaka manotrona amin'izay tsika amin'ny anaran'i Jesosy fa efa Timothée voalohany toko fa 2:5 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao androany izao, androny izao. Amen. Panalalana en français, médiateur. Média ampovoany. Alléluia. Misy entité anankiroa, eto Andriamanitra ray, eto isika, dia eto ampovoany Jesosy Kristy. Maninona? Manalalana. Tsy mitovy any hoe mampiavana io, fa manalalana médiateur. Zany hoe misy teny na volonté avy any amin'Andriamanitra ray, dia mijoro Jesosy ampitan'le izy any amintsika izay tsy afaka miaccéder makany amin'Andriamanitra ray vokatran'le corruption amin'ny fahotantsika, ny nofontsika azonareo. Dia mijoro Jesosy ohatrany hoe hitondra ny teny avy any amin'Andriamanitra ray ampita aty amintsika. Dia rehefa mivavaka koa tsika dia zay aza dononja zavatra zay. Rehefa mivavaka ianao dia mandalo eo amin'i Jesosy dia mifindrany amin'Andriamanitra ray. Natsipiny Jesosy kely le izy tao amin'ny Tesaloniana voalohany toko fa 10:12. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ray ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tsy micontourner ianao, fa tsy maintsy mipasser à travers an' Jesosy Kristy. Zay mahatonga antsika hoe mijoro hoe Jesosy Kristy no ilainao. Alléluia. Tsy olona no hitondra ny vavaka eo anatrehan'Andriamanitra,
fa nijoroany Jesosy lasa mitondra ny vavaka ao ho manitra eo anatrehan'Andriamanitra. Misy ny vavaka manitra eo anatrehan'Andriamanitra dia vavaka misy finoanan'izy finoanan Jesosy Kristy hoe tena izy ilay Mesia ny rahan'Andriamanitra. Alleloia. Mety be dia be message gauche droite fa raha samy andamy fotoana ten'Andriamanitra lalinina. Tia kibe ty dia afaka miantoka ny avenir anao spirituel. Raha misy zavatra tsy mety amin'ity Facebook dia ataova ohatr'izao ny akibe. Slide eo ny tiako teneny na apekaro aza jereny. Alleloia. Indraindray mivokatra ilay akibe kamihetsika io dia lasa miraikitra ianao amina vidéo anankiray tsy mitondra famonjena ho anao dia jereo tsara mihitsiny. Fa rehefa mijery zavatra anankiray ianao ka efa miteny indray mandeha fa ny masina hoe tsy mety io dia ianao persiste mijery tena tondro maso fa afaka herinandro hidoteny finoanao ianao. Lasa eritretra amin'izay ianao hoe sao dia marina ihany ary izany zavatra izany. Sao dia izao ihany ary iny zavatra iny. Sao dia mba efa tonga ihany ary ilay Jesosy e. Sao dia efa lasa mahatonga ry tonton ohatran'ny tsy hitako iny sao dia efa lasa ary azonareo ve ny tiako tenenina. Tandremo tsara mihitsiny. Ten'Andriamanitra nentin'ny pasteur ery tamin'ny Zoma Hébreu 11:6 fa tsy misy azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny finoana. Dia vereno ny Hébreu toko 2:1 indray. Azafady ny Hébreu 11:1. Ny finoana dia fatokina amin'ny zavatra antenaina fa ny onany zavatra maninona? Tsy hita. Averika any tsy hita. Tsy fananganana finoana ny zavatra hita. Io zavatra hitanao amin'ny Facebook io tsy fananganana finoana io. Satria ten'Andriamanitra mihitsy efa niteny ny finoana dia mifototra amin'ny zavatra tsy hita. Ary tsy finoana izy de base raha ohatra ka tsy mahafeno ny fepetra kely izay taken'Andriamanitra. Tsy finoana zany le hoe lasa nino satria nisy zavatra ohatran'izao. Fiangian'ny finoana iny. Fa ny tena finoana dia mifototra amin'ilay tsy hita. Teteny ianao famindrapon'Andriamanitra raha toy ianao lasa nino an Jesosy satria nahita miracle. Fa tsy iny ny tokony ampijoroanao ny finoanao. Fa dingana anombohana amin'ny fijoroan'ny finoanao iny. Alleloia. Ny atao hoe olona velo anatin'ny andro anankiray dia olona mifoazina. Dia tsy hoe izy mifoazina iny dia tonga dia feno ny fepetra 100% ahafahany matateraka ny asa mandritra ny journée. Fa mila mifoy izy manomboka ny endrika ivelany dia anairana antsika. Alleloia. Mololo mora mirehatra be fa ny kitay sarotra mirehatra. Fa raha andro vary ianao tsy mololo ny ampiasainao fa tsy maintsy kitay ny ampiasainao. Alleloia. Mila patience tsara miaraka amin'Andriamanitra. Ny endrik'ilay hoe Jesosy mpanalalana dia efa nazavaiko teo. Andriamanitra ray sy isika Jesosy Kristy eo ampovoany. Misy message n'Andriamanitra ray ampitaina amin'ny alalan'i Jesosy mandray isika. Misy vavaka ataontsika tsiraray avy. Hoentin'i Jesosy ilay izy dia hoentiny amin'Andriamanitra. Teboka manaraka Jesosy ilay mpampiavana. Ny atao hoe mpampiavana indray dia efa dimension ambony noho ilay tsy hoe ambony moa zany fa ao aoriana satria tsy ilay izy tsy hoe niveau fa chronologie. Mateo 5:5-10 sambatra madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Mpampiavana égal en anglais dia teneny hoe peacemakers, zany hoe mpitondra fiadanana. Ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia mpampiavana. Ny zanak'Andriamanitra zany dia isaky miditra amin'ny toerana anankiray dia tokony matsiaro ny olona hoe misy fampiavanana eto izany. Tsy marimaritra iraisana, samy hafa ny fampiavanana sy marimaritra iraisana. Ny fampiavanana dia mifototra amin'ny fiadanana, mifototra amin'ny Kristy. Fa marimaritra iraisana mety hoe inona mety aminareo na ratsy ary ilay izy dia inona mety aminareo na ratsy ary ilay izy. Tsy marimaritra iraisana miaraka amin'Andriamanitra fa fampiavanana. Ny zanak'Andriamanitra dia tokony ho mpampiavana. Alleloia. Ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika zany dia mila raisinao amin'ny finoana hoe mpampiavana ianao fa tsy mpanakorotana. Hoy izy Jesosy izay hoe Jean 14:27 fiadanako no avelako anareo. Hitanao fototra ilay fampiavanana navelany Jesosy. Rehefa miala eo amin'ny toerana anankiray Jesosy dia ny trasy hitanao pisy. Zavatra hitanao eo fiadanana. Matetika tsika tsy mety amintsika ny toeram-piasana anankiray dia tetitetika ny ala tsisy pisy tsy zanak'Andriamanitra ianao. Alleloia. Efa ny ainantsika izany. Ny ainantsika izany dia nandray lesonitsika
raiky amby folo taona lasa zay napahajeviny tsara mihitsy jereo izy ny Isaïa 55:12 bavoaka kely Isaïa 55:12 azafady. Rehefa miala amin'ny toerana anankiray dia ny ahafantarana fa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia mitovy amin'ny navelan'i Jesosy ny navelanao. Fa tsy hoe ianao manao an'ilay afatra farany zany ry patron ohatran'izao sy ohatr'izao. Tsy ava amin'ny Jesosy zany fa amin'ny fifaliana no maninona ivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo. Ny tendrombohitra sy ny havoana avelona oby eo alohanareo ary ny hazo rehetra ny an-tsaha hiteha-tanana. Mahatonga ny hazo tsy miteha-tanana verena aloha ary sao dia tsy pisiny ny elanao tany. Aleloia. Rehefa te hanomboka amin'ny fiadanana dia farano amin'ny fiadanana ny zavatra anankiray. Tsy amin'ny alahelo, tsy amin'ny hoe ady, tsy hoe tsy te hiverina tsony, tsy hoe izao, tsy hoe maloto fo, fa ataovy tena mazava. Ny antony ialako dia tsy tamana fotsiny fa saotra betsaka anareo. Mila miaina an'izany tsika gasy indray tsy honnête. Rehefa hoe tsy tianao dia teneny fotsiny hoe hitanao tsy mety amiko ilay izy, tsy miteny ianao hoe ratsy. Raha izay zavatra izay fomba fitenao dia mpana ratsy ianao. Fa afaka miteny ianao hoe tsy mety amiko ilay situation. Alléluia. Tsy zakan'ny olona rehetra zany fa aza-donoina fa tsy hoe ho zakan'ny olona rehetra foana ny zavatra tian'Andriamanitra ataonao. Alléluia. Fenao mila mijoro. Ty zavatra ty ohatran'izao ohatrany tsy mety amiko fa mety aminareo ilay izy aloha fa tsy hoe anina akory fa alohantsika tsy miaraka. Zany miombona foana tsika 5 tsy manao akikely misaraka fa ty miombona. Alléluia. Mety misy fotoana ianao mety misy olona miteny hoe ty zavatra ty mba ataovy. Izy efa hita fa tsy clé. Dia ny atahoranao ny toeranao ampiasana. Nefa io ny lalana hitondran'Andriamanitra amin'ilay toerana tsara aoriana. Mijoroa fotsiny, tsy mety amiko ilay izy tena ohatrany tsy mety amin'ny conviction. Tsy misy olona afaka ny haneriny conviction anao zany. Alléluia. Rehefa anao io ao aminao dia miaccepte ho azy ny olona. Ohatra ijoroako fa volombelona ty fantatry ny mpiara-manompo rehetra. Misy zavatra anankiray izay tsy tiako. Alléluia. Efa nandresy lahatra daholo ny olona nanandrana sy ohatran'izany. Fa tsy afaka hanome explication scientifique anao tsy itiavako fromage. Satria tsy hoe rehefa satisfait ianao dia fa zavatra anankiray ohatra hoe misy olona tsy tia petit pois dia tsy hoe hitoroteny aminazy hoe petit pois raha lahy dia namboarin'i Jesosy maninona ianao ny ohatran'izay. Azonao rehefa mijoro ianao hoe tia ilay izy, tia ny zavatra tsapako dia tsy hoe ratsy eny ilay izy fa masisy fotsiny. Fa tsy izay ny antony nefany. Any fa izay ilay ato am-poko. Tsy midika izany hoe fahotana na tsy fahotana mihinana an'ilay izy. Fa mety ampianarin'Andriamanitra anahy koa hoe eto ianao ny ampianariko fijoroana. Izany hoe tena tsoroko aminareo. Nisy fotoana tamin'ny début d'année tamin'ny 2 ans angamba izay. Tena nanapa-kevitra hoe mivadiko zany amin'ny teny eo ky mba mihinana. Za rery ve mihinana? Amin'ny anaran'i Jesosy ky tsy maninona io dia tena nihinana. Ohatrany tsy resy lahatra hoe tsy hihinana indray aloha. Satria tsy hitako ohatrany hoe tsy hitako tombony tsy ohatran'ny mihinana inombo ritra. Iny hafa mihitsy. Alléluia. Pisy amin'ny pasteur Manta. Ny amaranako azy dia izao. Resaka finoana dia mifototra amin'Andriamanitra iray. Dia mitohy amin'i Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy toy izao ny hatrany Hébreu 4:10 ray manontolo fa hiaraka amin'ny fiasan'ny fandriamasina eo fiainanao dia hitombo ny finoanao. Misy personnage maromaro amin'ny testamenta taloha izay ambarany ao amin'ny Hébreu 4:10 efa tapitra moa fotoana antsika fa melanareo anao résumé kely. Hébreu 4:10 dia milaza momba ny finoana. Ary mahatonga an'ireo olon'ny testamenta taloha ireo izay mbola resahana hatramin'izao. Andininy faharoa dia milaza hoe fa izany no nahatsara laza ny Taolo ozy izy. Izany hoe niasa tao anatin'ny finoana izy ireo. Dia ny mahagaga tsy hoe efa nahita ny fiasan'i Jesosy izy ireo vao nanana finoana fa ny finoana an'Andriamanitra iray. Alléluia. Dia tsika manana tombony satria efa mahafantatra ny information fantatry ry zareo ary mbola mahafantatra information mihoatra no mifantatry ry zareo dia Jesosy Kristy ilay tsy azo hitovirana. Alléluia. Natonga ny Abela voatahiry dia mahatonga ny Abela mbola resahana hatramin'izao finoana ny tao ambadika izany. Natonga ny Enoka nentin'Andriamanitra dia satria finoana ny tao ambadika izany. Natonga ny Noa anisan'ny tena hoe personnage estimé amina resaka finoana anatin'ny Baiboly dia satria maninona nino zavatra nino momba an'Andriamanitra izy. Tsy évident zany hoe manamboara ianao samby fiara.
Alléluia. Ary tsy samby fiara ataony zanako kikilalao hoe 50 cm sur 15. Fa ny refiny tonga dia raha tsy diso 150 mètres de long, 50 mètres de large, 15 mètres de hauteur. Zany hoe zavatra imposant be hitan'ny olona rehetra. Misy fotoana ny finoanao atao hitan'ny olona rehetra nefa ianao empanaovana azy mbola mangovongovotra zany. Dia izay mahatonga amin'ny Paul ny teny amin'ny bokin'ny Korinthiana voalohany toko 4 izay. Tsy amin'ny teny mahatao anao izy. Mety mbola mitahotra amin'ny fangovitany fa natao hoe finoana dia ilay zavatra mbola tsy hitanao mihitsiny. Alléluia. Tsy hoe rehefa hitanao ilay izy voasahijoro an Jesosy ianao. Mety misy olona be fahalalana mahiteny Andriamanitra be hiteny aminao hoe tsisy Jesosy. Alléluia. Fa za te hiteny anao manokana. Voatsinampy kely anankiray dia afaka mafindra tendrombohitra. Izay matoky amin'ny kely ny ten'Andriamanitra dia maninona? Mpanapaka amin'ny be. Ny fitombonin'ny finoanao mety eo amin'ny fanamavon'ny olona hoe tsy izy io Jesosy io. Tena tombony be reny satria ohatrany hoe misy kitay atsipy eo anatin'ny afo dia vao mahino mirehatra. Ny olona mety etrehitra fa ny famononan'ny afo. Ny afonao dia amina méthode be dia be teny sy ohatran'izany fa rehefa éduquenao tsara ny fonao hoe ianona ny accepteko Jesosy ny accepteko hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany. Dia izay no mahatonga antsika amin'ny tenena tsy fantatro azy. Satria effectivement tsy fantatritsika ny zavatra rehetra fa amin'Andriamanitra tsika mahay ny zavatra rehetra. Amen. Mijoroa amin'ny finoana. Teneno akaikinao hoe mijoroa amin'ny finoana, mitomboa amin'ny finoana dia mireheta mandrakariva. Ataontsika hitsangana hivavaka mialohan'ny fanatitra. Ray tsara indrindra masina mandrakizay misaotra anao zahay ny amin'ny teny izay nampitondranao Andriamanitra tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra Jesosy fa tsapanay hoe tena tianay ianao. Mety misy fotoana izay tady hemitra, mety misy fotoana izay tady variana, mety misy fotoana afangaronay amin'ny satisfaction anay manokana ny atao hoe finoana. Fa amin'ny anaranao Jesosy ampianaro izay Andriamanitra hijoro amin'ilay tena finoana marina, ilay tsy hita maso, sady tsy hitan'ny olona, ny tsy hitanay, fa tena hoe mazahay mahita anao Andriamanitra dia mino anao. Mankasitraka ny amin'ny teny, aoka izay Andriamanitra tena androso amin'ny fahalalananao hatrany. Mety betsaka ny zavatra mbola tianao tenenina ao anatin'izany fizarana izany Andriamanitra, fa ny angatahako aminao Jesosy, ampianaro izay ho mahatoky amin'izay zavatra efa natolotra anay, mba hahatonga anay ho fanehoam-boninahitra ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy voatahiry ny fony tsiraray avy. Amen. Afaka mipetraka tsika ataontsika natanteraka fanatitra sady anao anonsa raha mipitso azadinoana sekoly fanasitranana eto amin'ity toerana ity. Tsy ny marary hitan'ny maso no asaina ho tonga, tsy izay ihany fa isika rehetra araka ilay teny teo hoe isika dia tany am-boalohany dia efa nisy narary, nisy tsy fantanterahana. Tonga avy ianao raha mipitso iaraka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tsika azadinoana fa ny finiavanao ho tonga ety amin'ny toerana tahaka an'izao dia efa endrika fanetretena ary eo ambadiky ny fanetretena dia tsy voatery hoe hikasika anao directement Jesosy fa tsarovy ilay vehivavy nanderana nandritra ny 12 taona. Tsy Jesosy nikasika azy fa izy no nikasika ny somotra aviavin-dambany Jesosy dia niova ny zavatra rehetra. Rehefa ampy ny finiavanao, rehefa ampy ny fijoroanao, mino ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia miova ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny alarobia sekoly tokantrano. Ny amin'ny alarobia izao ny zoma sy ny sabotsy dia trampokin'olona analakely. Zoma manomboka amin'ny 4 ora hariva, ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina. Tsara foana ny mampatsiahy fa tsy miandry fotoam-bavaka vao mivavaka fa amin'ny fotoana rehetra dia mivavaka. Alleluia. Vakio ny tenin'Andriamanitra mamaky baiboly isan'andro isan'andro, rehefa misy zavatra tsy azo dia mitodika bakao amin'Andriamanitra satria matoy ny zavatra mitranga dia hitoman'Andriamanitra anao makao aminy mandrakariva. Manasa anao hitsangana mizitraka antsika amin'ny voninahitra Jesosy hisaotra azy ny amin'ity fotoana ity. Asaiko ianao samy hisaotra tsika rehetra amin'izao fotoana izao ny amin'ny teny izay efa voarainao androany, ny amin'ny resaka finoana, fitsanganana, ny amin'ny toeran'Andriamanitra ray eo amin'ny fiainanao, ny amin'ny toeran'i Jesosy Kristy, ny amin'ny fiasan'ny fanahy masina, tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy, fa izay rehetra tenin'ny renesinay teo Andriamanitra no hitaizanay tsiraray avy Jesosy. Ahafahanay manana finoana tsy azo ozongozon'ny fahavalo, finoana tena resy lahatra tsara Andriamanitra, finoana makany amin'ny fandrotsona, makany amin'ny firetana amin'ny anaranao Jesosy. Aoko manitra eo an-tongotry ilay ray ny vavaka izay ataonay tsiraray avy, vavaka feno finoana, vavaka tsy mianahana, vavaka feno farisendahatra, vavaka vokatry ny fitiavanay anao Jesosy Kristy. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ity fotoana ity satria sarobidy aminay fanananay fotoana iarahana aminao tahaka an'izao. Hoaiza moa izay Andriamanitra, ary izay nananatra anay raha tsy ny teninao Andriamanitra no nitsy any tsiraray avy. Mila teny izay
anirananay andehananay Andriamanitra tononoko amin'ny anaranao Jesosy fa zahay rehetrarehetra dia tsy hivoaka amin'ny sitraponao fa voatahiry ao amin'ny teninao mandrakizay raisontsotranao amin'ny anaran'i Jesosy hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao fiadanana mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa momba anao Andriamanitra ray amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fany Masina amen. Sarao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo amen. Tain'i Jesosy daholo tompoko fiadanan'ny Tompo